ao anatin'ny tontolon'ny finoana kosa tsara no ndeha hojerentsika eto anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto ny fampitoana maro ireo mpino sy zanakam-pelezana teo anivon'ny fiangonana FJKM Analamahitsy ny alahady teo nanatrika indrindra moa ny fotoan-dehibe ao anatin'ny famaranana ny fotoam-pahakalazana ny jobily fa 70 taona nisian'ny fiangonana FJKM Analamahitsy arahantsika ny akon'izay. Fotoan-dehibe no nankalazaina omaly teny amin'ny FJKM Analamahitsy. Omaly tokoa no nanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ny toam-pahakalazana ny jobily fa 70 taona ny fiangonana. Vory maro arak'izany ireo mpino sy zanakam-pelezana nanatrika ity fotoan-dehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ity. Mitondra fanazavana ny komity mpikarakara ny fankalazana ny jobily fa 70 taona ny FJKM Analamahitsy. Tamin'ity taona ity zany no nankalazaina no fa 70 taona fiangonana io tananomboka tany amin'ny 17 volana febroary ary dia mifarana androany fa 12 volana desambra. Tao anatin'izay herintaona izay ny FDB izay nobanjin'ny fiangonana dia ny hoe fanetretena, fitiavana ary indrindra ny fijoroana vavolombelon'Andriamanitra. Tao anatin'izay herintaona izay no nahafahan'ny fiangonana mifanerasera nankalaza ireo jobily samihafa na teo anivon'ny olona sy ny diakonina izany, teo anivon'ny sampana isan'isany ary indrindra teo anivon'ny sekolin'ny fiangonana ihany koa. Tao anatin'izay herintaona izay ihany koa no niazahan'ny fiangonana zany nametraka ny tsangam-baty jobily 70 taona. Ao anatin'izany ny lakolosy elektrônika, ny faharoa izay nomena fianakaviana anankiray noho ny fahasavan'Andriamanitra dia ny tableau elektrônika eto amin'ny fiangonana ary izao tokana n'androany zao dia ny groupe électrogène Ngezabe 11 kVA izay ho an'ny fiangonana sy ny akany sy ny rehetra zany. Ankoatran'ny groupe électrogène vaovao dia notokana ny ray aman-dreny mpitandrina nandritra ity lanonana fanakatonana ofisialy ny jobily fa 70 taona ny FJKM Analamahitsy ity ny lakolosy elektrônika vaovao. Ny fanamafisana ny finoana ho an'ny fiangonana, ny fiposahan'ny fahazavana vaovao, ny fandresen'ny kristianina ary ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ireo no isan'ny vina napetraky ny fiangonana ho amin'ny 70 taona manaraka.